Tany Ampanovanna Antalahy, vehivavy iray no naholany lehilahy telo be izao ary rehefa avy eo dia nodarohan'izy ireo ity vehivavy ity mba hanaiky an'izay filany ratsin'izy ireo zay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampy andrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha fanolanana no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Akony pasika iny olona telo no namoy ny agny 7 no naratra mafy. Ireo no vokatry ny lozan'ny famovizana nitranga tamin'ny fetin'ny pasika iny raha tao Antananarivo renivohitra no lazainy. Araky ny voalazan'ny polisy-pirenena dia ny isa 20 ireo lozan'ny famovizana. Ny folo tamin'izy ireo dia noho ny hamamony mpamily avokoa. Mikasika ireo telo maty dia ny iray lehilahy nitondra moto nandona fiarabe teo an-tsisin-dalana izay niseho teny Andavamamba Ambanilabe. Ny iray vehivavy izay voafoaka ny fiara 4x4 teny Andohitapenaka. Ny iray lehilahy izay nitondra moto nifandona tamin'ny 4x4 teny Anosibe izay vola. Eo am'resaka asan-jiolahy indray, jiolahy telo misaron-tava no tafiditra tao an-tokantranon'olona teny Andranomena ny alahady alina lasa teo iny tokony ho tamin'ny 12 ora sy 15 minitra tany hoany. Misy fiangonana amboarina izay mifanila amin'io trano io ka nihanika kombarika ireo jiolahy ary niditra tery amin'ny varavarankely ambonin'io trano io. Ny fahazan'izy ireo ny tompo-trano naka vola sy finday ary solosaina izy ireo nandritra izay asa ratsin'izy ireo izay. Novelesin'ireto jiolahy zava-maranitra ny lohan'ny raim-pianakaviana mialohany nitsoahan'izy ireo. Mbola ao anatin'izay resaka halatra izay hatrany tovolahy iray notratran'ny polisy-pirenena Ambodiomby teny ampangalarana andro misy ireo saim-pirenena teny amin'ny rond-point Ankorondrano ny asabotsy alina lasa teo iny. Araky ny fantatra dia efa mpamerikeloka ity tovolahy izay tratra nangalatra saim-pirenena ity. Lehilahy iray 20 taona no darohan'ny fokon'olona teny Antohamadinika teny ny alahady lasa teo iny. Raha ny nambaran'izy ireo dia nanolana zazavavy kely 10 taona izy io ary natolotry ny polisy miaro ny zaza eny tsara lalàna mba hanokafana famitorana izy tahorian'izay daroka nahazo azy izay. Natan'olona fitsaram-bahoaka ihany koa ity lehilahy ity ny alahady lasa teo rehefa tratran'izy ireo nangalatra kojakoja anaty fiara teny Andranobe. Soa ihany fa tonga haingana ny polisy-pirenena nakazy fa raha tsy zany dia mety ho asa angambany no ny afarany ity lehilahy izay mpangalatra kojakojana fiara ity. Nametraka fitoriana moa ny tompon'ny fiara tahorian'izay natratrarana an'ity lehilahy izay mpangalatra kojakojana fiara ity. Mpamaky trano iray izay tratran'ny polisy-pirenena Ambodiomby ny bata fahitalavitra lehibe avy ao amin'ny tokantrano iray teny Betongolo indray tamin'ny alahady laza teo. Ity ranamana hitantsika amin'ny sary ity. Ity ranamana hitantsika amin'ny sary ity indray dia tomponantoka tamin'ny lozan'ny famovizana izay niseho ny 13 aprily teny Ankadimbahoaka i Ontsoa Lovaniaina no anarany. Karoan'ny polisy-pirenena izy satria nitsoaka tsy manana fahazahon-dalana hamily fiarakodia izy ary receverana taxi be ligne F no asany. Izy no nitondra ilay taxi be Volkswagen tamin'io tolakandro io avy any Tanjombato hizotra ho any Anosy. No ny teo Ankadimbahoaka nisy ramatoa iray izay 77 taona niampita avy eo ankavanana ho any ankavia. Voafoaka n'io ramatoa io naratra mafy ary nateriny teny amin'ny hopitaly. Tahorian'izay dia nandositra izy. Ilay olona voadona nefa maty ora vitsy tahoriany nitsabona azy. Mpangalatra roa lahy izay nanongotra ny caméra de surveillance teny isotry tamin'ny andro ny 14 aprily 2024 tamin'ny 3 ora maraina indray izay mahafantatra na mahita azy dia iangaviana mba hiantso na hampandrena manampahefana ankaiky azy indrindra. Nandritra izay fangalaran'izy ireo an'izay caméra de surveillance izay moa dia hita tao anatin'izany ny sarin'izy ireo
ary niparitaka iran-tabajorasirasira Facebook mo izy ireo ao anatin'izay sarin'izy ireo azo tao anatin'ny caméra de surveillance izay. Tovolahy iray 18 taona classe 4e ao amin'ny sekolim-panjakana any amin'ny distrikany Vangaindrano no voalaza fa namoy fofo tany vody havana manambondro ny alatsinainy lasa teo iny. Be fo loatra izy io araky ny fanazavana. Nangataka akoho sy vola tamin'ny ray aman-dreny mba hoentina hampifaly ny olona tia ny tsangatsangana tamin'io alatsinainy pasika io saingy tsy nahazo. Matetika rehefa tsy afa-po amin'ny fangatahana tahaka izao izy dia lasa any an-tsaha manimba ny volon-jorofo ny ray aman-dreniny. Nidy tao an-trano kely izy ary nitady ny sakosiny ihany no nafatony tamin'ny tendany. Natsotra ny nakany aoriana ny tongony araky ny filazan'ireo manam-pahefana. Nihidy avy ao anatin'ny trano izy tao anatin'izay tsisy naratra ny vatany fa dia efa nofo mangatsika no novantan'ireo fianakaviana. Midika izany fa noho ny hatezerana be loatra ary noho ny tsy fahaizana mifehitena ao anatin'izay hatezerana izay no nahatonga an'ity zatovolahy kely 18 taona ity izay azo lazaina fa vao mianatra resaka fitiavana ity no namoy fo izy tahaka an'izao. Lehilahy iray izay mpiambi-tanàna teny Sabotsinamena no voasambotra rehefa nikasa hanolana vehivavy iray. Tsy vitany nokasainy haolana io vehivavy io fa mbola nitsondrominy antsy indimy ihany koa saingy tafatsoaka ihany ilay vehivavy ka nampandreny manodidina. Vokatra izay dia voasambotra ity ranamana ity ary mbola hita tany aminy ny moara antsy ary bokina skidy. Ao anatin'izay resaka fanolanana izay dia andao amin'izay ho resantsika ny zava-nitranga tany ampanovana Antalahatany. Fantatra mantsy fa vehivavy iray no naolan'ny zatovolahy miisa 3 be izao tao ampanavoana tany Antalahatany. Noentin'izy ireo ity zatovavy ity tany amin'ny toerana na ihany koa tany amin'ny trano mangingina ary nodarohan'izy ireo ity vehivavy ity rehefa tsy nanaiky an'izay filany ratsin'izy ireo izay. Vokatry ny daroka izay nahazo azy izay efa tsy zakany intsony dia voatery nanao izay tian'izy ireo hatao ity zatovavy ity amin'izay filany ratsin'izy ireo amin'ny resaka fanolanana izay tian'izy ireo hatao izay satria efa nahatsiaro fa maharary ny tenany ka voatery nanaiky tsy fidiny amin'izay resaka fanolanana izay nataony reto telolahy izay azo lazaina fa mbola tena zatovolahy kely reto nefa dia efa nahavita an'izay resaka fanolanana izay. Ka ny hafatra io resaka finamanana io dia matetika mitondra any amin'ny zavatra ratsy foana rehefa tsy asiana tanjona amin'ny zavatra tsara ilay resaka finamanana izay. Ka izao no proof ny zava-nitranga tany Antalaha izao satria kinamanamana amin'ny zavatra ratsy dia lasa nanao zavatra mamoafady tahaka an'izao. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.